Mpihira ianao mandeha irery na ao anatina groupe na ihany koa ao anatin'ireny ekipa na gospel reny ilainao dia ilainao mihitsy ity vidéo ity satria hoatoroko anao ireo fika anaky 6 fa anao manao enregistrement tahaka an'ireny professionnel reny. Tena ilainao sady mahaliana ka noho izany dia arahoatra amin'ny farany mba ahafahanao mampitombo indray ny fahalalanao sy indrindrandrindra manatsara izay rehetra mety efa fantatrao. Hoarantsika izany ao aorianan'ny jingle. Miarabanao indray tapaverina eto amin'ny tuto songasy. Betsaka no efa miandry n'ity vidéo ity ianareo mpihira. Eny fa na tsy mpihira aza fa raha liana ianareo dia hoatoronareo daholo ny fika mba ho tahaka ny professionnel nareo rehefa manao prise na voix. Tsy ampiandranao ela fa tonga dia anomboka amin'ny voalohany tsika manova famerenana tsara rehefa mbola any an-trano. Na ny melodie na indrindra moa fa ny tonon-kira dia isan'ny zavatra tokony ho hay dia mbola any an-trano ianao. Ka noho izany dia mamerena tsara, ataovy izay amehezanao tsara ny tonon-kira, ny teknika dia mbola any an-trano ianao. Isan'ny antony mahatonga ny prise miverimberina foana matetika dia ny fahadisoan'ny feo, izany hoe ny valana ny feo midetona na surtone dia izany zavatra rehetrarehetra izany efa tokony hikotranana dia mbola any an-trano. Tonga dia atoroko fika ianao fomba ahafahana miketrika an'ilay izy ao an-trano. Raha manana matériel ianao tahaka ny ordinateur sy ny carte son sy ny sisa izay efa niresahako tany amin'ny vidéo tany aloha tany dia voalohany indrindra ao anatin'izay ny autotune. Mety ho tsy tianao vao mahainao an'ilay autotune satria be dia be ny resaka momba ny autotune fa tsy izay aloha ny resantsika tao anatin'ity vidéo ity fa ny antony ilaivantsika an'ilay autotune dia ho ampiasaina tahaka ny coach an'ilay autotune. Coach ahoana moa? Manao prise ianao dia rehefa henonao le prise vitanao teo dia henonao hoe mbola mivalana le izy, mbola midetona le izy na hoe aiza ho aiza ny feo tsy marina ao anatin'le izy dia ampinao an'le autotune. Dia rehefa ampinao an'le autotune le izy dia le autotune no manitsy azy amin'le gamme tokony ho izy. Avy eo ho averinao henona ilay feo efa nahitsy le autotune, izany hoe le feo efa corrigé, efa mahitsy tsara zany. Dia iny feo efa mahitsy tsara indray no averinao ianarana indray. Dia rehefa vita zany dia miverina manao prise kely indray ianao dia hitanao hoe ny atsara ve ny fomba fihiranao azy sa mbola misy tokony ho atsaraina dia averinao hatrany hatrany. Izany hoe le autotune zany tsy natao hanenjika an'ilay tsy fahaizanao fa atao hanitsy ianao dia iny fanitsiana iny no averinao ianarana indray, izany hoe coach kely zany le izy. Indrindrandrindra moa fa raha ohatra ka manao an'ireny vibe reny ianao dia tsara mampiasa autotune aloha ianao any an-trano mba ahitanao an'ilay note tsara hoe petaketo mipetaketo mipetaketo ohatr'izay. Nefa tsy voatery hoe ordinateur sy carte son ihany. Amin'izao efa mandroso be ny teknôlôjia. Ireny iPad reny dia misy an'ilay application antsoina hoe garage band. Le garage band ao anatin'io ihany koa dia efa misy karazana pitch afaka manitsy anao, izany hoe ao anatin'ilay iPad zany dia misy logiciel kely ahafahanao manao prise dia iny ihany koa tahaka an'ilay lazaiko teo aloha ihany izy no manitsy azy dia ampiasainao hatrany hatrany. Mora kely ny fomba fampiasana anazy. Dia mbola tsy voatery iPad ihany koa fa na telefone na iPhone aza dia misy an'io garage band io ihany koa dia azonao ampiasaina amin'ny alalan'ny kit fotsiny. Kit fotsiny petaka any misofinao dia maheno retournao ianao dia ny micro amin'ilay kit ahafahanao manao prise ao an-trano na tsy voatery ao an-trano fa n'aiza n'aiza misy ianao dia afaka manao prise ianao dia manitsy dia heninao hoe aiza ilay tokony ahitsy. Izay zavatra izay anisan'ny zavatra tokony ho hay dia mbola any an-trano. Faharoa manarakarak'izay andramo ireo chœurs sy ireo karazana harmonie dia mbola any an-trano ihany koa. Matetika rehefa manao prise dia ianao lead vocal ihany no manao chœur anao ihany. Tsy voatery ho zay moa le izy fa ny akamarony dia ohatrohatran'izay aloha ny zavatra tena misy, izany hoe ianao ihany no manao deuxième voix, manao troisième voix sy izay karazana duo mety isy ao anatin'ilay prisenao. Indrindra moa hoe aiza ho aiza ny point tokony sy ny fampiarahana kely sy aiza ho aiza ny faritra tokony sy ny voix mizara sy ny sisa dia mbola any an-trano ianao dia efa mianatra an'izay. Afaka ampiasanao ihany koa ilay autotune teo mba ahafahanao manitsy an'ilay feo anao. Tsy voatery autotune ihany koa nefa fa misy application tahaka an'ireny pitch proof reny raha ohatra ka manana ordinateur ianao dia izay zao gratuit zay
de rehefa azonao le izy de fomba fampiasana azy rehefa mihira tsotra ianao de izy no tonga de manome voix zay ilainao ohatrany hoe mila troisième voix ianao mila second voix ianao mila quatrième voix ianao de lay pitch proof tonga de manome anao an'le feo arakaraky le tonalité zay ampidiranao zany hoe fomba fiasa le izy zavatra afaka ianarana de mbola any an-trano. Fahatelo manafana feo alohany anaovana prise. Maka fotoana mialohany tena anombohana hira mihitsy ao anatin'ny prise manafana feo. Ilaina mihitsy ny fanafanana feo tsy zako or no andeha nazavantsika an'izany fa rehefa mafana ny feo de mora kokoa ny manakatra ambany moramora kokoa ny manakatra eny ambony mazava ho azy fa misokatra ny tenda afaka kokoa zany hoe feo efa mafana zany no atao rehefa manomboka vao hanao prise ianao. Faefatra imprimeo amin'ny taratasy ny tonon-kira. Betsaka ny teknôlôjia am'izao tahaka ny iPad, ny téléphone na sy ny sisa tsy fantatro mety misy écran mihitsy aza any amin'ireny studio ireny fa professionnel kokoa raha imprimenao amin'ny taratasy sady amin'ny soratra ngeza be mihitsy le tonon-kiranao. Raha vao mahita an'ilay taratasy mipetraka fotsiny ianao de afaka kokoa ny fifantohanao mihoatra noho ny raha ohatra hoe mampiasa tablette ianao ohatra mety misy notification isan-karazany de mety anakotaba ny sainao na mety hoe misy zavatra avatiana ho jerena tsy fantatro fa professionnel kokoa ny taratasy sady ny taratasy tsy mety lobaty na oviana de ilaina ny manana tonon-kira amin'ny taratasy. Fahadimy alaivo tsikelikely rehefa manao prise. Rehefa tsy vitanao no manao prise ndray mipalaka an'le hira zany hoe manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de alaivo section par section le izy ohatra hoe alainao aloha ny fiverenan'ny voalohany de alainao ndray ny fiverenan'ny faharoa de ohatr'izay hatrany de azonao tsikelikely le izy mpandrapatabitra an'le hira de mora kokoa sady tsy de laniery betsaka loatra ianao. Fahaenina atao velona ao anatin'ny sainao reo teknika. Tokony conscient ianao amin'ny reo karazana temps zany hoe reo karazana note ho irainao rehefa mihira ianao na manakatra ianao na tsy manakatra ianao na inona teknika tokony mampiasanao ohatra hoe manao voix de tête ianao na ohatra hoe manosika be ianao na ireo karazana fotoana hoe aiza ho aiza ianao no tokony akarivotra tokony ho velona ao anatin'ny saitsika ireo karazana teknika ireo. Fahafito fantaro ny distance ny micro. Mazava ho azy rehefa alohany ianao prise ianao misy technicien manantona anao eo de milaza hoe ohatran'izao tokony ho elanelany ny vavanao amin'ny micro marina zay fa nefany ho atoroko hevitra anankiray ihany koa ianao tsy hoe mifanohitra amin'izay nilazain'ny technicien fa raha ohatra ka mihira amin'ny feo ambanimbany kokoa ianao de manatona akaiky noho le nilazain'le technicien anao teo satria rehefa mihira ambanimbany ianao matetika somary latsaka kely ny volume anao de manatonatona kely ianao de mba ho tafiakatra kely zany le niveau an'le son de mazava ho azy rehefa hira mafimafy ianao rehefa nakatra ambonimbony matetika na manosika mafy de somary memora lavidavitra kely an'le distance zay nomenanao teo indray. Ny anton'izay de mba ahazahoana niveau mahitsitsy tsara any amin'ny prise zany. Fa nefa zao arakaraky le micro misy karazana micro rehefa manomboka mana lavidavitra le micro ianao de manomboka lasa manify le son lasa me tsy de tsara zany lasa médium kely fotsiny le son de ny fika rehefa ohatrohatran'izay mety tsy ho fantatro aloha le izy fa fika anankiray andreo mpihira professionnel ihany koa de rehefa mihira izy ka manomboka manakatra mafy izy de somary ataony mitongilana kely zany hoe raha ohatra ka tokony fagnahitsy tsara amin'le micro amin'le capsule le micro ohatr'izao zany vava rehefa manakatra izy de somary ataony tongilana kely fotsiny de tsy tena lasa direct ao amin'le capsule zany hoe azo tsara foana le feo fa rehefa tsy direct iny de somary milatsaka kely le niveau nefany tsy me mahia zany le son fa ao tsara daholo le dynamique teknika na pro zay. Fahavalo ahodino kely ny loha rehefa makarivotra. Tsika rehefa makarivotra matetika de eny be loatra le de ny fomba fanaovana azy fotsiny atongilany kely ny loha rehefa makarivotra ianao. Rehefa mihira zany ianao mihira tsara ianao de makarivotra ianao de mitongilana kely de miverina ihany ianao rehefa mihira normal.
de ny fahasivy a mangata reverb. Ilaina de ilaina ny reverb. Zany hoe rehefa manao an'le prise ianao de somary misy feo a manako kely eny amin'ny sofinao eny a, de iny feo iny nevany a mampiakatra tsara an'le filinina, mahatonga an'le feonao a hitaingina tsara am'le instrumental. Iny karazana ambiance iny a indray a rehefa miakatra ny filinina de misy inspiration vaovao a tonga ao aminao, zany hoe inspiration tsara zany mazava ho azy a, de ilainao a ny milomano anatin'izay filinina zay a mba hisin'ny inspiration mba tonga anao tanteraka hoe tena ao anatin'le mozika ianao. Zava-dehibe zay a fa tsy azo sika atao tsinitsinina. De zay ry zareo a reo fika anankisivy a azoko natoronareo a tamin'ity vidéo voalohany a zay natao ho an'ny Mpihira ty. Raha nareo daholo reo anankisivy reo a de tena isotra n'Andriamanitra mihitsy a ny teknisianina zay manao prise nareo a ary na ny trano famokarana zay maka ny feo anareo aza de faly mihitsy a hiara hiasa aminareo foana satria mafinaritra tahaka ny reny professionnel ireny. De ny fanontaniana apetraka hoe inona ny zava-baovao androany vao heninareo a makasika an'ireo, azonareo apetraka ao amin'ny commentaire ve. Raha ohatra koa ka misy fika zay tena ataonareo a zay hita fa tena mahomby a de mba lazao ihany koa amin'ny commentaire satria tokony ampandroso atsika izany. Raha ohatra ka misy namanao a mpiara-mihira aminao na ray ekipa aminao a de takeo a ao amin'ny commentaire ihany koa izy a mba ahafahany a mahita an'io a de mba hiaraka niveau a miaraka nareo ao anatin'izay. Mora tianareo koa anao vidéo makasika an'le autotune teo a sy ny iPad sy ny iPhone de lazao anao amin'ny commentaire fa raha ohatra ka marinareo ny lina am'le izy a de mety asitsika vidéo a manokana ny am'izay afahantsika mivoatra izany. De raha malinanao a zay vidéo a zay nataoko teto a dia manasanao a izarana zany a amin'ny namana sy anaraka hatrany a ny page tuto son gasy.